Ny malalan'Andriamanitra satroantso no masina ho amintsika manankarivany ny fiadanana. Amen. Ny Apokalipsy toko faha 1 andiny 12 ka hatramin'ny 17 no anjara mofinaina amintsika amin'ity alatsinainy 14 Oktobra ity. Apokalipsy toko faha 1 andiny 12 ka hatramin'ny 17. Raha io rainay hatramin'ny taloha ianao sy ankitinary manakizay maniry indrindra zay amin'ity andro faharoa amin'ny herinandro vaovao ity mba avokisanao ny teninao ka tonga anay afatana anay fa ianao dia te hitondra fanavaozanao amin'ny fiainanay ary zay koa ampaherezinao hiavoatrany. Dia oka aminay manakirima mifanano masina mpanavao tompo sy ny teninao zay mahay manova ny fiainanay. Itenenina ianao tompo vavonikely zay mpanotonao amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofo anaovanay zavarak'izany. Amen. Apokalipsy toko faha 1 raisiny amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy toko faha 1 raisiny amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny Tompoandriamanitra dia nitsoto sy ny zanak'ondry no tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana miainam-piratra aminy fa ny voninahitran'Andriamanitra no nanazava azy ary zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny eo aminy ao anatiny ary ny vavahadiny tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina aminy. Ary ny voninahitra sy ny ajan'ny firenena maro dia hitona ao anatiny ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana zay any zanak'ondry ihany. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ity bokin'ny Apokalipsy ity dia manambara ny zavatra iseho amin'ny andro farany. Eto dia voalaza fa tsy havenan'Andriamanitra mihitsy mitondra ao amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao ny tsy masina zay manao vetaveta na zay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana rery ihany no afaka mandova ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay finenan'ny olona masina. Koa mitodika amiko sy aminao avy hatrany zany lahatsoratra masina zany, azoko sy azonao mandiny teny manahoana tokoa moa izaso ianao satria mbola misy fotoana tokony andinitisika tena amin'izao ora sy fotoana izao mba tsy ho tampoka amintsika izany. Ka afahantsika misafidy tsara na azo anjara amin'izany lanitra vaovao tsy tany vaovao zany satria voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana, na tsy azo anjara an'izany satria tsy tao amin'ny bokin'ny fiainana. Ahoana nahatonga azy hahatonganao voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana? Tsotra ny vanina. Jesosy na iandro rehefa avy tokoteny ny mpianatra dia fanokina ny mpianaka miteny hoe mifantsa fa na ny devoly aza manaiky anay. Fa kosa Jesosy mifalia fa voasoratra nan-danitra ny anarana. Ahoana nahatonga anao voasoratra nan-danitra ny anaranao? Tsotra ny vanina. Manike anaraka ny paikany Kristy. Ny paikany Kristy dia tsotra, atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaraka zanak'ary fanamasina ary mampianara azy mitandrina zay nadidiko anareo. Mila ny tenin'Andriamanitra, makatony ny tenin'Andriamanitra. Tsy efanao samy mangerana nefa zany ka tsy mangataka ny fanamasina andro aman'andro ianao. Fanamasina nateo dia mamerina antsika amin'ny lalana kasitran'Andriamanitra ary miforao antsika kasida tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra sika amin'ny finona tsy arotonona. Izy raha koa bitsika amin'ny alalantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ity lalana ka andehanao dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ny fiainana.
fampianan'ity azo isan'izay tsy voasoratana tokony fiainana foka izaso ianao mba isa ny voasoratana amin'ny fanekenao an' Jesosy Tompo mpamonjy ary amin'ny fanarahana mipaiki-panompoana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa ary mianara iray zanak'iray fanamasina mampianara azy mitandrina azy izay nampitokana hoa ankakoenao dia mitandrina izay nampidiny Kristy ary hianatra ny teny manakariva akanan'izana antsika fa izy manana ny teny fiainana manakizay. Amen. Sotranao izay raha eo fa tsy hahavelanao tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana izay. Atairinao amin'ny alalan'ny teninao mba hihevitra sy andiny tena lalina mba hantso tampoka aminay ny atrafika izany fa mba hiomana tsara izay anoterao anao sy hanavao ny fanorantenanay eo anatrenao ary mampianaranay anisan'ny andronay azonay finindy. Isitrakai ny ary ivavaka hoe ainay izay ny an-danitra masiana ane naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra menay ny anina saso anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane izay todrano tononona mianara iray zanak'iray fanamasina zao aiza mifona sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay tondra ny Jesosy tompontsika ka n'olo lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sikapony ka hiasa anatin'ireo izay kasitany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra anio an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.